Ampahalalao ahy izay lalana tokony alehako. Ampahalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sain'ny Vondrona Mifampitantana eto amin'ny radio vaovao Mahasoa. Voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ho ety ambony tany ho an'ny olona izay akasitrahany. Izany tenin'Andriamanitra izany no entina manonona ny fiadanan'i Jesoa Kristy ho aminao izay manaraka hatrany izao onjam-peona raha teo vao Mahasoa izao dia hivavaka isika. Andriamanitra Tompo Rainay izay ihany an-danitra, fifaliana ho anay ny misaotra sy midera mankalaza manome voninahitra anao ankehitriny noho ny ahatratraranay indray izao fotoana sarobidy izao izay ahafahanay miombo-po amam-panahy, hiara-mandinika hianatra ny teninao ary indrindra fa hiaraka ahatsiaro ny fotoana izay nahatongavan'i Jesoa Kristy tetỳ ambonin'ny tany hamonjy sy hitondra fiadanana anay tsirairay avy. Isaorana sy ankalazaina omena voninahitra mandrakariva ianao ary dia ny voninahitra tokoa ho anao any amin'ny avo indrindra. Mangataka famelana sy famindram-po izay fa tsy mendrika mpanota izay betsaka ny zavatra nataonay tsy hifanaraka amin'ny sitraponao dia hifonanay sy hibebahanay ho natrehanao ireny. Misaotra indrindra fa notanterahanao ny teninao dia ny fitiavanao anay ka nandefasanao an'i Jesoa Kristy mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa lana fiainana mandrakizay ary izy ilay nilaza hoe tsy antso ny marina fa ny mpanota hibebaka. Ankehitriny dia mangataka izay fanahinao masina ataovy ao anatinay tsirairay avy, mitarika anay amin'ny fandinihana sy fianarana ny teninao, anendry ny lelam-panomponao izy ary izay ambarany no ambara amin'ny mpiaino rehetra. Mpiaino rehetra dia azo hery vaovao sy aina vaovao ka ho afaka handray izay tokony ho raisina rehetra amin'ny alalan'izao fandaharan'izao, amin'ny alalan'ny teninao. Izany no angatahana amin'ny alalanao Jesoa Kristy. Anao voninahitra mandrakizay. Amen. Andeha ry havana ho jerentsika ny voalaza ao amin'ny filazantsara ny soratan'i Lioka toko faharoa manomboka ny 17 ka hatramin'ny 17 no jerentsika. Lioka toko faharoa manomboka ny 17 ka hatramin'ny 17 vakina amin'ny anaran'i Jesoa. Ary nisy anjelin'ny Tompo nitsangana teo anilany, ary ao voninahitry ny Tompo nanelatrelatra manodidina azy, ka raiky tahotra indrindra izy. Ary hoy ny anjely taminy, aza matahotra, fa indro iny milaza teny soa mahafaly aminareo dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra. Fampamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Ary izao no famantarana ho anareo: ianareo ahita zazakely voadidina lamban-jaza sady mandry eo am-pihinanam-bilona. Ary nisy anjely marobe avy tany an-danitra niseho tapoka niaraka tamin'ilay anjely teo, ka niderin'Andriamanitra nanao hoe: voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ho ety ambonin'ny tany ho an'ny olona izay akasitrahany. Ary tamin'izany rehefa niala teo amin'ireo anjely ireo ka nakany an-danitra dia niresaka hoe ireo lehilahy mpiandry ka nanao hoe: andeha isika ka amin'ny Betlehema ka izany zavatra voatonga izany izay nampahafantariny ny Tompo antsika. Dia nandefa aingana izy ka nahita an'i Maria sy Josefa ary zazakely nandry teo am-pihinanam-bilona.
Ary noho ny efa nahita izy dia nampiela izany teny nolazainy taminy ny amin'izany zavatra izany. Ray masona, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Arak'izany rehefa dia zao faly isika mahatratra izao fotoana izao izay ao akatoky ny fotoana ahatsiarovantsika ny nahaterahan'i Jesoa Kristy dia ny andro Krismasy izany. Ity izany no alakamisy farany mialohan'ny andro Krismasy satria andro vitsy. Androany alakamisy fa ny rahampitso zoma sy ny sabotsy no fotoana izay ankalazantsika an'Andriamanitra, hiterahantsika an'Andriamanitra, hisaorantsika an'Andriamanitra, ahatsiarovantsika ny nahaterahany Jesoa Kristy. Noho izany dia ity tenin'Andriamanitra ity no entina amintsika. Ny tenin'ny anjely tamin'ny mpiandrindro hoe aza matahotra fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra, fa mpamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànan Davida dia Kristy Tompo. Izay no zaraina, zany hoe izany fifaliana lehibe zarain'ny Tompo, ambaran'ny Tompo. Ny Tompo no naniraka ny anjeliny, Andriamanitra naniraka ny anjeliny ilaza tamin'ny anjely, tamin'ny mpiandrindro tamin'izany fotoana izany. Fa ny Tompo milaza fifaliana lehibe amintsika ihany koa amin'ny alalan'izao ten'Andriamanitra izay voarakitra ao anatin'ny Baiboly izao, ka milaza amintsika fa misy teny soa mahafaly izay lazaina ampilazain'ny Tompo antsika dia ny fahaterahany Jesoa Kristy, ny fahatongavany Jesoa Kristy, ary fifaliana lehibe zany ho an'ny olona rehetra zany. Raha jerena tokoa manko dia izao, rehefa tonga ny andro Krismasy dia hita soritra amin'ny fiainana andavanandro mihitsy amin'ny olona rehetra, eny an-tsena, eny an-dalambe, eny amin'ny tokantrano tsirairay avy eny, izany hoe fanamarihana ny fifaliana ny amin'ny andro Krismasy izany. Ary matetika na ny olona izay tsy mpiditra any am-piangonana aza, na dia ny tsy kristianina aza, dia maneho izany hoe fifaliana sy fankalazana ny andro Krismasy izany. Ary matetika dia mahita ianao fa na dia ny vahiny mipetraka eto Madagasikara, izay no hitantsika, tsy na ny eto no tena hitantsika, dia manao ny zavatra famantarana ny amin'ny mahandro Krismasy azy. Ary tsy amin'ny andro Krismasy ihany fa mialohan'ny fotoana dia efa misy. Mahita mpivarotra ianao karana mametaka girlandy amin'ny fivarotana dia mampirehitra manjelanjelatra an'iny. Ary misy mihitsy aza manao hazo Krismasy, ilay hazo Noely. Ary ny ankamaroan'ny olona dia ahitana soritra izany hoe maha Krismasy ny andro izany amin'ny alalan'ny fanao maro samihafa, ny fitafiana tsara tarehy sy vaovao mirantiranty, ny sakafo matsiro, ny ampitoloha mafilotra maro samihafa, ny karazana hira maneho ny fiteran'Andriamanitra noho ny andro Krismasy, ny karazana firavaka maro samihafa izay andravahana fiara, andravahana trano, na iravahan'ny olona mihitsy aza. Be dia be zany no ahitana an'ireny. Ary na eny an-dalambe aza, eny Akalamanjana eny, be dia be na ny ahoana amin'ny Krismasy ny andro, ny any anatin'ny fiara fitaterana, ireny karazana olona samihafa izay maka sary eto sy eroa ireny, be dia be zany no ahatarafana ny maha Krismasy ny andro.
izay fotoana natsiarovana ny nahatongavany Jesosy Kristy teto ambonin'ny tany. Ny anjely ny manokana dia laza mihitsy hoe fifaliana lehibe. Izy tsy ny tena fifaliana fotsiny fa fifaliana lehibe. Ary mbola namafisina hoe ho an'ny olona rehetra satria mpamonjy niteraka ho anareo anio. Zay no nambarany tamin'ny mpiandry indry. Dia tena faly tokoa ireo mpiandry indry. Ary ny anjely koa rehefa avy niteny ilay anjely izay nirahana manokana dia nisy anjely marobe koa tonga nidina avy tany an-danitra dia niaraka nideran'Andriamanitra hoe voninahitra ho any amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadarana ety ambony tany ho an'ny olona izay ankasitrahany. Izany hoe na ny anjely koa ara dia naneho fifaliana tamin'izany ka nideran'Andriamanitra, ny hira nideran'Andriamanitra. Ary ireto mpiandry indry ireto rehefa nandreny afatra ny fifaliana izay nambaran'ny Tompo tamin'ny alalan'ny anjely dia izao nanapa-kevitra handeha avy hatrany izany zavatra nampahafantarin'ny Tompo izany dia ilay mpamonjy izay vao teraka. Dia lasa ry zareo nandeha nakamy Betlehema nitady ilay famantarana dia hoe zazakely voadidina laman-jaza mandry eo am-pihinanam-bilona. Zay izany no famantarana ka rehefa mahita zazakely mandry eo am-pihinanam-bilona sady voadidina laman-jaza zany ny mpiandry indry dia izay no ahafantarana hoe io ilay teraka ho mpamonjy ho mpanjaka. Dia lasa ry zareo nandeha ary rehefa nandeha izy nahita tokoa. Hitany ilay zaza izay nateraka ho mpamonjy izao tontolo izao. Ary rehefa nahita izy dia izao faly nidera sy niakohaka nanome voninahitra n'Andriamanitra sy Jesosy Kristy dia nanolotra fanomezana. Izay izany no nataon'ireto mpiandry indry ireto. Izany hoe ny fifaliana voalohany indrindra tamin'izany fotoana izany rehefa teraka amin'ny mpamonjy dia ny mpiandry indry no naneho izany ka voasoratra ato amin'ny tenin'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao araka lazaiko teo hoe hitantaratra eto sy eroa izany hoe fifaliana noho ny mahandro krismasy ny andro izany sy fankalazana izany andro krismasy izany. Fa eo anatrehan'ny voambara hoe hitantaratra eto sy eroa ny fanehoana ny maha krismasy ny andro, ny fifaliana dia misy zavatra mifanohitra ihany indray amin'ny mahafifaliana kristianina, ny amin'ny mahafifaliana ho an'ny zanak'Andriamanitra, ny mahafifaliana ho an'ny olona rehetra ny andro krismasy. Vitsy no manahaka sy makatahaka izay nataon'ny anjely. Raha ny tena izy manko izany rehefa tonga ny andro krismasy dia izao tokony handeha hitady an'Andriamanitra, hitady ny tavan'Andriamanitra ny olona tsirairay avy. Handeha tahaka ny fanapahan-kevitra nataon'ny mpiandry indry. Navela ny asa aman-draharaha, nafoy ny zavatra rehetra, navela tany an-tsahatany, nandany fotoana, nandrera-tena, niazakazaka, namonjy izay toerana misy an'ilay mpamonjy vao teraka. Izay no nataon'ny zareo. Any an-tsaha izy no mipetraka miandry indry fa niazakazaka nakamy Betlehema hijery izany zavatra vao tonga izay nampahafantarin'ny Tompo azy ireo izany. Dia lasa ry zareo nandeha. Ary rehefa nandeha izy ka nahita dia izao faly izy. Dia niara-paly nideran'Andriamanitra, nankalaza an'Andriamanitra, nanome voninahitra ilay mpamonjy vao teraka. Zazakely no eo anoloan'izy ireo satria vao teraka ny alina iny ny mpamonjy. Ary zareo tsy nangataka andro hoe avy aloha aloha mba haraina ny andro. Mazava tsara manko
Ary nisy mpiandrindro tamin'izany tany izany, nitoetra tany an-tsaha, tandrina ny ondrony tamin'ny alina. Alina ny andro. Tandrina ny ondrony, miambina ny ondrony ireo mpiandrindro ireo. Fa rehefa re tamin'ny alalan'ny anjely teraka Jesosy Kristy, tsy nangataka hoe mba avela aloha maraina ny andro zalahy. Fa teo no ihany raha vao lasa ny anjely nakarina any an-danja dia mifampiresaka izy nanao fandaharam-potoana dia lasa namonjy. Nakany Betlehema hijery ny faterahan'ny ilay zaza izay nambara taminy teo. Ary tsy nitandro asa sarana, tsy niherikerika taty sy taroa, tsy nisy adevitra lava fa avy hatrany dia lasa. Fa ny amin'izao fotoana izao ve manao ahoana ny fiatrehan'ny olona izany Krismasy izany? Matetika dia ny filàna maro samihafa no tena hita taratra amin'ny fanehoan'ny olona izany maha Krismasy ny andro izany. Ny sakafo matsiro, sakafo be, sakafom-pifaliana, ny fitafiana vaovao sy miretirety, ny haingo maro isan-karazany, fampihaingona trano, fampihaingona fiara, zavatra hita ivelany avokoa matetika no tena ahitana hoe mankalaza ny Krismasy ny olona. Izay no tena zavatra hita matetika. Ary rehefa avy eo, na dia maro tokoa aza mandeha makany am-piangonana mideran'Andriamanitra, makany amin'ny trano fivavahana maro samihafa dia izao, misy koa re mbola fombafomba fotsiny ihany. Satria misy ange ny olona isaky ny andro fety toy ny Krismasy zao mahatsiaro an'izany hoe mandeha makany am-piangonana izany. Fa ny ilain'Andriamanitra ange dia izao rehefa nahatsapa ianao, nafantatra ianao fa teraka ho anao ny mpamonjy, hamonjy izao tontolo izao ary anisan'izany ianao, Jesosy Kristy dia izao, amin'ny andro rehetra, amin'ny ora rehetra, amin'ny fotoana rehetra dia tokony ahatsapahanao an'izany fitiavan'Andriamanitra izany, ka ahatsapahanao hoe tokony hidera sy hankalaza an'Andriamanitra ianao tokony hanolo tena ho anisan'izay ho vonjena ianao, fa tsy andro fotsiny ka ho anisan'izay ho very. Mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay, izay no ilazana azy eo amin'ny Jaona 7:4. Tsy hoe ny olona rehetra dia tsy maintsy vonjena, fa izay mino an' Jesosy Kristy no vonjena, izay mino fa tonga teto ambonin'ny tany izy, tonga olona izy, naka nendrika mpanompo izy, ary dia raisiny izay rehetra mandray azy, izay rehetra nandray azy no omeny hery tonga zanak'Andriamanitra araka voalaza amin'ny filazantsara ny Jaona 1:2. Zany anie no takiana amintsika, tsy hoe faly dia mividy akanjo vaovao dia manao sakafo matsiro dia miara-mikorana amin'ny namana, fa ilay fahatserovana ao anatin'ny fo saina fa na amin'ny hery rehetra hoe Jesosy Kristy tonga tetỳ ambony tany, amena ho azy, omena azy ny voninahitra, ary dia miaraka mitsoaka sy mankalaza azy, midera azy ny mino rehetra. Izany anie no tadiaviny. Fa amin'izao fotoana izao zavatra mampalahelo, mahatsiaro ilay Krismasy ny andro. Tsy haiko hoe fantany tsara ve hoe teraka ny mpamonjy, fa mivily lalana ny sasany any amin'ny fandihizana, any amin'ny fisotroana, any amin'ny filalaovan-dratsy maro samihafa, any no hoentin'ny olona mandany ny andro, mandritra ny andro Krismasy. Mampalahelo an'izy izany. Tsy izany nefa ny tena tokony atao amin'ny andro Krismasy, fa ny fiderana sy fankalazana an'Andriamanitra. Mahafinaritra fa any am-piangonana amin'izao fotoana izao ny ankizy indrindra tena hita hoe mankalaza an'Andriamanitra, midera an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira sy ny dihy sy ny fihetsika maro samihafa.
amin'ny alalan'ny zava-maneno maro samihafa. Ny salamo moa fa 50% dia mazava tsara. Aoka izay rehetra manam-pofinaina samy iterana anaran'i Jehovah. Ianao izay mihaino ve? Mahatsiaro hoe mbola manam-pofinaina ka tokony iterana anaran'i Jehovah. Iteran'Andriamanitra. Ampiasaina avokoa ny zava-maneno rehetra. Ampiasaina avokoa ireo karazany izay voatonontonona ao amin'ny Baiboly, fa mety izy koa tsy voatonona ao amin'ny Baiboly tokony ampiasaina. Dia miaraka miteran'Andriamanitra, miaraka mankalaza an'Andriamanitra, satria zava-dehibe ny fahatongavan'i Jesosy Kristy. Tsy avy amintsika anie izany fa tena fitiavan'Andriamanitra manokana antsika mpanota mihitsy. Tonga dia manaiky hoe ao anatin'izany ianao, ao anatin'izany isika rehetra. Dia ndao atao ny ezaka rehetra, izay fomba rehetra ahafahana miteran'Andriamanitra. Noho izany fahatongavan'ny mpamonjy, fahaterahan'ny mpamonjy dia Jesosy Kristy izany. Andeha afoy aloha ny zavatra rehetra. Andeha ilaozana ny asa aman-draharaha, ilaozana ny namana, ilaozana ireo mpiara-miasa, ilaozana ireo mpiara-milalao, ireo mpiaraka mianatra sy ny karazany. Andeha hiaraka kosa hitera sy hankalaza amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Ny Betlehema antsika amin'izao dia ny fiangonana, ny tranon'Andriamanitra. Andeha hiaraka hiazakazaka ao any tranon'Andriamanitra. Any no hankalazana ny fahatongavan'i Jesosy Kristy. Any no laniana ny fotoana, ny hery, ny fananana hiderana sy hankalazana amezam-boninahitra ilay zanak'Andriamanitra izay vao tonga. Ny anjely dia tsy nangataka-andro fa tonga dia lasa. Ary rehefa nandeha tamin'ny finoana dia nahita. Ary tena finoana koa no takiana amintsika ankehitriny, fa misy angeny ny olona tsy finoana velively no hankalazany Krismasy fa fahazarana. Mandeha ny olona mankalaza ny Krismasy, mahatsiaro ny zanateran'i Jesosy Kristy izany, dia mba mandeha koa izy. Fa tsy resy lahatra izy tsy inony, tsy tena ao anatin'ny fony ny hoe tonga tetỳ ambony tany Jesosy Kristy hamonjy ny mpanota. Fa ny ao anatin'ny sainy dia izao fety ny andro, dia manao izay tiana atao. Mandany fotoana sy mandany vola, mandany ny herim-po amin'ny zava-tsinotsinona, amin'ny zavatra tsy misy dikany. Fa isika kristianina entanina sy antsoina andeha hiaraka mitera sy mankalaza an'Andriamanitra noho ny fifaliana lehibe ho antsika olona rehetra izay ambaran'ny anjely. Andriamanitra rehefa nahita ny faratsian'ny zanak'olombelona dia tezitra nalahelo, dia norohana hiala tao amin'ny sahentenan'ny zanak'olombelona, i Adama sy Eva zany. Dia nasaina ny asa mafy mba hivelomany, mba hinanany sakafo, mba hamelomany ny ankohonany sy ny taranany. Fa rehefa taty aoriana hitan'Andriamanitra indray mila famonjena, mila fanavotana indray ny zanak'olombelona, dia nalefany Jesosy Kristy. Izay no ankalazaina zao, Jesosy Kristy no ankalazaina, Jesosy Kristy tonga olona. Fa ny olona sasany ankehitriny tsy mahafantatra an'izany. Ny andro Krismasy izay ihany no fantany, fa tsy fantany hoe inona moa izany Krismasy izany. Mila mandeha tahaka ny anjely rehefa niara teo amin'i Jesosy Kristy, tahaka ny mpiandry indray azafady, rehefa niara teo amin'i Jesosy Kristy mpiandry dia lasa nandeha nampiely ny tantara izay zavatra hitany ny hoe teraka amin'ny mpamonjy misy fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra ao an-tranon'omby ao teraka Jesosy Kristy. Ka ny kristianina dia izao mampianatra ny olona rehetra hoe inona moa ny andro Krismasy
inona no kalazana amin'izany a, inona no tokony atao amin'izany. Ny andro krismasy a fotoana tsiarovana nahaterahan'ny mpamonjy dia Jesosy Kristy Andriamanitra velona, tompon'ny tompo, mpanjakan'ny mpanjaka. Zay no dia rena sy ankalazaina, omena voninahitra ary mila raisina ao anatin'ny fo manontolo ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika manokana izy, satria izay no nahatongavany. Fa raha tsy izany, verimaina no nahatongavan'i Jesosy Kristy rehefa tsy mandray azy isika. Fa isika no tokony handray azy, isika no tokony hanompo azy amin'ny fo manontolo. Dia mirary fifaliana sy fety sambatra feno fiadanana sy fahasoavana ho antsika rehetra ao aminatin'ny fankalazana fahatsiarovana nahatongavan'i Jesosy Kristy teto amin'izao tontolo izao. Ampatsiahivina fa amin'ny 12 volana janoary no iombona amin'ny fankalazana an'Andriamanitra sy fideran'Andriamanitra noho ny andro krismasy ny taona vaovao ny ratsana fanantenana ao amin'ny sampana vomanga efitsika asaina ny rehetra ho tonga natrika izany. Dia eo an'Andriamanitra ihany voninahitra hivavakisika. Isaoranay anao Jesosy ny fotoana izay menao anay androany, ampahatsiarovanao anay ny nahatongavanao dia nanehoana fifaliana ho an'ny olona rehetra fa teraka ianao mpamonjy. Ny tsirairay avy eny dia samy hiatrika izany andro krismasy izany amin'ny fifaliana, amin'ny fo manontolo, amin'ny fiderana sy fisaorana fankalazana anao Andriamanitra. Ary dia samy hanolo tena, anavao ny fanoloran-tena, anaiky ho vonjena amin'ny alalan'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy teto ambonin'ny tany izany. Dia fanainao masina hiasa ao anatin'ny tsirairay avy ahatatiraka ny fikasana izay ao anatin'ny fon'ny tsirairay avy, satria maro no manana fikasana ny amin'ny izao fiainana izao, ny hanompo, hanaradia, hanolo tena ho anao Jesosy Kristy. Izany no angatahanay ary dia ny fiadaranao tena hitoetra ao anatin'ny tsirairay avy tokoa, satria fiadarana ho ety ambonin'ny tany ho an'ny olona izay akasitra anao. Ho anao ihany voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavakay. Amen. Dia metraka mandram-pena mandram-pitafa manonona ny fiadarana ho anao mandrakariva izay ry havana. Misaotra tompoko. Amen. Ampahalalao izay lalana tokony alehako. Ampahalalao izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sain'ny Vondrona Mifampitantana eto amin'ny radio vaovao Mahasoa.